Irerenantsika indray kosa ny sehatry ny fampianarana ajany toy ireo sekoly marobe dia nanatanteraka carnaval ihany koa ny sekoly crèche Mon Premier etsy Antanandro. Etsika izay fanaon'izy ireo toy ny isan-taona alaho tanatin'ity fanadihadiana ity ny fizotran'izay teny an-toerana. Toy ireo sekoly rehetra dia nanamarika ny andron'ny sekoly ihany koa ny crèche Mon Premier Pas etsy Antanandro. Samy mba niezaka ireo ray aman-dreny nampihaingo ireto ankizy kely ireto nandritra ity carnaval ity. Zahay eto amin'ny sekoly Mon Premier Pas zany dia mankalaza journée des écoles isan-taona. Mitanjon'ilay journée des écoles mba hampifalifaliana ny ankizy mba hisiany fialamboly kely ao anatin'ny taom-pianarana. Sekoly Mon Premier Pas efa nisokatra nandritra ny 5 taona fa tamin'ity taona ity vao nanokatra ny garderie izay misy ankizy 15 amin'izao fotoana izao. Efa fanao ny sekoly isan-taona ny hetsika tahaka izao entina mariana ny andron'ny sekoly. Ny maha-olona feno no be azy na rehefa mitaizana zaza ka rarany raha misy ny fialamboly tahaka izao entina namariana ny andron'ny sekoly no sady ihany koa fotoana ny ahon'ireo ankizy ny talentany.